nalaza be tamin'iny androny omaly ariva iny fa voasambotra teny bypass i colonel Patrick Rakotomamonjy rehefa avy nanao ankamoaka maro tao anaty mitoritsirasera Facebook tao nandritra ny fotoana lava izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipo zay dia ny mahakasika ny raha mafana colonel Patrick amin'izao ankehitriny zao no tena iompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Tsara ho fantatra aloha amin'izao fotoana izao ankatiko ny raha politika mafana izay ilalovan'ny Madagasikara amin'izao ankehitriny izao dia mandeha be ny resaka fivizana adimpoko etseroa izay hoentina andrangitana ny foko samihafa manerana ny nosy. Ene io moa zany tsy maintsy misy foana izay hoe resaka tsy fitovian-kevitra izay ny amin'ny samy malagasy fa tsy midika kory rehefa tsy mitovy hevitra ny samy malagasy dia any amin'ny adimpoko indray zany no mody hirahirahina lava isan'andro vaky zao amin'ny lay hoe tanindrana sy ny merina sy ny maro hafa fa io rehefa malagasy dia mitovy avokoa ary Madagasikara tsy voatery ao Antananarivo renivohitra irery ihany fa manerana ny nosy dia Madagasikara avokoa ka tokony hanana anjara briky amin'ny fandraisam-pitenenana sy ny fanehoan-kevitra avokoa ny vahoaka rehetra manerana ny nosy ao anatin'izany hoe fanovana rafitra izay iandrandra ny vahoaka malagasy amin'ny firenena malagasy amin'izao ankehitriny izao satria rehefa niaina tao anatin'ny centralisme tao anatin'ny fotoana lava i Madagasikara tao anatin'izay fitondrana naro ny fandimby teo zay dia mangataka an'izay fanovana rafitra izay ny ireo avy any amin'ny sistany amin'izao ankehitriny izao ny amin'ny lay fangatahana ny hoe état fédéraly sy ny décentralisation amin'izao ankehitriny izao izay lasa voiziny sasany ao anatin'ny resaka adimpoko sy ny tsy fitiavana ny ao Antananarivo renivohitra nefa tadidio fa matoa ireo avy any amin'ny faritra mangataka an'izay rehetra izay dia noho ny fahatan'izy ireo fa tena sahiran'izy ireo noho ny zavadrehetra lasa mivangongo ao Antananarivo renivohitra avokoa fa ny any amin'ny faritra dia sahirana be rehefa hikarakara indrindra ny taratasy maro isan-karazany izay ilaina amin'ny zavatra maro eo amin'ny fiainana andavanandro zay. Ao anatin'izay resaka fanovana rafitra izay hatrany nandeha be ihany koa ny resaka tatoado zay ny amin'ny mahakasika ny filohan'ny fanavaozana amin'izao ankehitriny izao satria nilaza ny gazety izay mivoaka isan'andro fa misy ireo zay tena mifofony ny filoha mihitsy amin'izao ankehitriny izao ary manao ny ezaka rehetra mba tsy hahatanteraka an'izay fanovana rafitra izay takina amin'izao ankehitriny izao zay. Itsankilan'izay dia nidina andalambe ihany koa ireo tanora izay mitonona ny tenany GNZ izay mangataka ny fanovana rafitra tena izy ary mangataka ny fandravana ny ACC sy ny CENI ary ny antenimieram-pirenena amin'izao ankehitriny izao satria nolazain'ireo tanora amin'izay fihetsikehtsehana midina andalambe izay fa ireo norangory fototry ny afo amin'ny tsy fampandehanany raharaha amin'izao ankehitriny izao ka izay no antony mahatonga azy ireo mangataka an'izay fandravana izay. Etsy andaniny manoloana an'izay fifofona ny ain'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao ankehitriny izao zay dia tsy nipetrapotsany ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izany rehetra izany fa nanao aintso zavatra izy ireo ny amin'ny fikarohana ireo rehetra izay ahina honanao na ihany koa izay hikasa anao an'izay fifofona ny ain'ny filoham-pirenena izay amin'izao ankehitriny izao zay ka noho izay ezaka nataon'izy ireo zay mo tamin'iny androny omaly iny voalaza fa tratra teny bypass colonel Patrick niaraka tamin'ireo olona efatra izay niaradia taminy tao anatiny izay fatratrarana azy ireo zay rehefa avy nialokaloka sy ny hafa nandritra ny fotoana lava mo izy ireo dia izao voalaza fa tratra izao ary avy hatrany dia nadoboka eny tsy afahy mo ny tenany taorian'izay fisamborana azy teny bypass zay araky ny voalazany loharano gazety izay mivoaka isan'andro hatrany tamin'iny androny omaly ariva iny. Mbola tsy fantatra mazava moa izany na tena hidoboka hatramin'ny farany ao tsy afahy colonel Patrick Rakotomamonjy amin'izao ankehitriny izao na ihany koa mandra-pahaandrasana ny fotoam-pitsarana azy dia anyloha izany ny tenany miandry an'izay rehetra izay. Manoloana an'izay dia maro ihany koa ireo zay maneho hevitra satria tsy faly amin'izay fisamborana colonel Patrick zay amin'izao ankehitriny izao
indrindra fa ireo mpomba ny fitondrana teo aloha izay tsy mankasitraka ny fitondrana fanavaozana amin'izao ankehitriny izao ary manameloka tanteraka an'izay hoe fisamborana any Colonel Patrick ka nadoboka any Tsiafaha izay amin'izao ankehitriny izao. Maro ny resaka mandeha hetseroa manoloana n'izany rehetra izany amin'izao ankehitriny izao sy ny fanosoram-potaka ary ihany koa ny fanaratsiana ny fitondrana fanavaozana izay tarihiny Andriamatoa Colonel Michael amin'izao ankehitriny izao taorian'izay fisamborana any Colonel Patrick izay nolazain'izy ireo ny anton'izay fanamborana izay no ampangain'izy ireo ny anton'izay fisamborana any Colonel Patrick izay fa noho ny fanontohinana ny fiainam-bahoaka sy ny raharam-pirenena maro izay misy amin'izao ankehitriny izao sy ny fifonany iainy filohan'ny fanavaozana no anton'izay fisamborana izay ary mety ho zay ny vesatra izay hiampangana azy ka hahatonga azy hidoboka any am-ponja izay araky ny nambaran'izy ireo izay. Voalaza ihany koa fa misy ny teratany vahiny izay voasambotra niaraka tamin'izy ireo ary misy ihany koa ny teratany malagasy hafa izay ny repetsapetsa sy ny raitsokombakomba tao anatin'izany rehetra izany ka voasambotra avokoa ireo efatra ireo araky ny voalaza trany. Ao ihany koa ireo izay milaza amin'izao fotoana izao fa mety Andriamatoa Hery izany no tao ambadika ny fahatratrarana any Colonel Patrick iny ary mety ho izy zany no nanome an'ireo tsiambaratelo izay mba hafahana misambotra azy zay satria ho ireo sasany izay maneho hevitra ao an-tserasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao taoriana kely ny fanaovana fanadihadiana any Hery izay milaza ny tena ny hompitarika ny GNZ dia io fa tratra io i Colonel Patrick izay ny alokaloka tao anatin'ny fotoana lava izay ary tao Madagasikara ihany moa ny tenany fa tsy hoe ny alokaloka tany am-pitondranomasina akory ka iny izy tratra teny bypass iny tamin'iny androny omaly iny ka dia endrasantsika eto izay mety ho toy ity raharaha ity amin'izao ankehitriny izao satria maro ireo izay mpanao politika manararaotra ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao ka ao ireo izay mety hampiasa vola be hoentina hanakorotanana ny fiainam-bahoaka ao ihany koa ireo izay mety handresy lahatra ny vahoaka sasany izay mba hankahala ny fitondrana izay misy mijoro amin'izao ankehitriny izao ka ahatonga an'izay fanovana rafitra izay takiny vahoaka izay tsy ho tanteraka ary tsy ho tonga amin'izay ilavan'ny vahoaka azy ao anatin'izay fanovana rafitra tena izy zay. Ka dia eto ary isika miara mijery an'izay mety ho fizotra n'ity raharaha ity asa raha hitohy ihany ilay rafitra fanavaozana izay efa naroso ombienimbieny asa raha hiova rafitra vaovao indray isika aoriana kely eo noho ny fisian'ireo sarangan'olona izay sokajiana ao anatin'ny tsy maty manota sy ireo sarangan'olona izay tsy mankasitraka sy tsy mankatia an'izay fanovana rafitra tena izy izay ilain'ny vahoaka maro amin'izao fotoana izao zay satria raha izay tanteraka eo dia mety ho maro ireo izay very tombotsoa ao anatin'izany rehetra izany ka mety ho anton'izay no mahatonga azy ireo tena manohitra mafy an'izay fanovana rafitra tena izy zay amin'izao ankehitriny izao. Izay zay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity tompo lasy tompo vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.